afafy FET ankafaliana trany aby miarabanantsika rehetra manerana nosy manaraka izao fandaharana karakara infobia nasionaly amin'ny alalan'ity page Facebook afafy FET Madagasikara ity izao. Ndeha ary hoe oratsika hoe inona daholo ny lohahevitra fampizarantsika amin'ity anio ity. Iverina ito indray ny fandaharana ito amin'ny page afafy FET Madagasikara. Ireo fepetra tokony hoaratsika mandritra izao amin'ny anara-pahasalamana izao. Mankalaza ny fahafolo taona ny afafy eto Madagasikara. Ary ahoana ary ny tokony hatrehantsika ny fiainam-panasy sy ny fiainam-pikambanantsika. Araka ny narahantsika tamin'ny lohateniny teo ary dia ito indray ny fandaharana izay vokarin'ny foibe nasionaly amin'ny alalan'ity page Facebook afafy FET Madagasikara ity. Miaraka amintsika amin'ity anio ity eto ary mopera homony nasionaly père Odon Andrianarisoa. Inona tokoa ary mopera no antony namerenantsika an'ity fandaharana ity amin'izao amin'ny anara-pahasalamana izao. Mialohan'ny amaliko an'izay fanontaniana napetraky fafazay moa dia afalianao ahy ny miarahaba antsika rehetra afafy FET manerana ny nosy manaraka ity fandaharana ity afafy FET ary miarahaba antsika rehetra ihany koa na ivelan'ny afafy FET ary moa satria ity page Facebook ity dia maro tokoa no manaraka azy ankehitriny. Eny tokoa fafa hitantsika ny zava-misy ankehitriny manoloana ity fianaky ny aretina coronavirus ity ary mivoatra dia mivoatra izy ity tatoato ka eo anatrehan'izay indrindra raha tsaronao tsara tamin'ny taona lasa dia nanao fandarana manokana isika isaky ny herinandro tato amin'ity page Facebook ity nentina nanampiana ny afafy FET tany amin'ny ekipa fototra tany mba hiainana tsy tapaka ny fiainam-pikambanana zany ka fatatsika ny toedra rasy ny fivoarana ho isika teo ka dia rehefa ny fampidinika sy ny fampizara moa ny tao anivon'ny ekipa nasionaly ny foibe nasionaly dia hoe andeha ho averina indray iny fandaharana iny izay tsy hita izay maharatsy azy fa tena maro no liana tamin'ny zavatra narotsika tamin'ireny ka hanomboka amin'izao isika amin'ny teny izao moa zany no manomboka ity fandaharana ity ka kendrena hoe handray anjara daholo ny isan'ny dioseze amin'ity indray midoraka ity fa eto am-piandohana aloha zany dia isika atao foibe nasionaly no iantsoroka azy ary ho ataotsika aloha zany isaky ny tapa-bolana rehefa hitatsika kosa zany efa vonombonina ny any amin'ny dioseze any dia hifandimby hifampizara eto ny avy any amin'ny dioseze isany tokony. Vaovao tsara tokoa izay naintin'ny père homony nasionaly amintsika izay satria dia handray anjara avokoa isika rehetra avy any amin'ny dioseze rehetra any ka dia efa manantena ny fiomanantsika manantena fandraisantsika anjara mavitrika ao anatin'izay fandaharana izay. Dia tsara ihany moa fafa zany hafa alalan'ny mpikambana azy ity fa hisy amin'ireo ekipa nasionaly ireo hifandray amintsika any amin'ny ekipa ny dioseze na ny homony any hafantarana ny daty izay mahavonina atsika sy ny lohahevitra andraisantsika anjara satria tsy hoe izay zavatra tiantsika havoaka ao no aroso fa isy kosa lohahevitra hofidiana ho kendrena haroso ny isan'ny dioseze mba hoe lohahevitra samihafa zany no hifanesy iseho eto. Mahakasika n'izay fandaharana izay indrindra mopera izy ity ve zany mivantana sa hoe publication tsotra ao amin'ny page ny Facebook? Tsara tokoa ny alalana an'izay toy ny nataontsika tamin'ny taona lasa moa zany eo am-piandohan'ny ny publication zany izy na ny fifampizarana dia ataontsika mivantana hatrany zany hoe ny ora eo amin'ny orana handefasana azy ny alahady hariva iny zany dia hivantana izy fa sahala mahazatra atsika dia mijanona mandrakariva ao anatin'ny page izy iny dia azontsika jererana amin'ny fotoana mampalalaka atsika na iverimberena atsika aza dia mety fa izay no tombony be dia be amin'ity Facebook ity satria afaka iverimberenana dia indrindrandrindra moa hampitana fiainam-panasy ny fiainam-pikambanana sy ny zava-misy iainana n'ity coronavirus ity dia tsara tokoa ny
ametrahana azy mandrakariva ao anatin'io pejy io a mba hiverimberenana. Miaraka amintsika eto amin'teny io ihany koa idealy, izy no ndeha n'olotra antsika ihany koa ny fepetra ahafahantsika miaritra sy hoantsika misakana ny fiparitana zao valinaretina atrentsika zao. Eny ary efa fantatsika daholo ihany moa ny fepetra kanefa tsara mandrakariva manantitrantitra an'izay indrindra ho antsika ato anatin'ny afafy FET. Voalohany indrindra aloha dia ny fanaovana arovava sy orana. Iny zany tena hoe ataovy mihitsy, azo atao eto amin'ny soka eto le izy, na hoe ny vava fotsiny tapenana fa tena tapeny tsara ny orana satria iny tena mahazo an'le virus zany dia mila hoe atao zay. Dia ny cache-bouche moa mila hoe aza hoe ty cache-bouche ty nanaovako androany dia raha pitsy mbola iny ihany, raha afaka pitsy iny ihany, afaka pitsy mbola iny ihany fa tena hoe ataovy mihitsy zany hoe sasaina isan'andro mba hadio ny cache-bouche. Dia ny foibe nasionaly moa na any amin'ny ekipa fototra rehetra betsaka nefa hoe manana an'izay hoe mba cache-bouche mampiavaka antsika izay. Le izy zany dia araka ny lazain'ny mopera efa tena haingo miaraka amin'ny fitafy mihitsy ny cache-bouche. Dia ny faharoa aza adino ny manasa tanana amin'ny rano sy savony matetika. Io zany tena ilaina mba hanala ny microbe. Dia raha ohatra moa zany manana fahafahana ihany koa mampiasa ny gel dia tena hoe ataovy zany zay ny anay zao foibe nasionaly dia mampiasa gel daholo zay olona rehetra mitsidika anay ao. Na ohatrana ihany koa zao rehefa mandeha bus dia efa mba manana tavoahangy kely zay dia mba manao gel rehefa miditra amin'ny bus miala amin'ny bus ihany koa dia manao gel. Dia ny fahatelo aza adino manaja ny elanelana ray metatra. Tsika sy fafa zao eto dia tena manaja tsara zay mihoatra koa randray metatra fa tena ilaina zany zay mba hoe mila kajiana zany le elanelany. Dia ny fahatelo, ny fahaefatra le resaka mandrevaka re olona tena mampalahelo fa io matetika fahazaran-dratsy mandrevaka etsy sy eroa nefa findra aingana ny avalana retina amin'iny. Dia tena hoe ampirisiana zany tsika aza mandrorarora endrehetreny. Feno dia feno tokoa izay fepetra naintin'ny mademoiselle idéaly tamintsika izay mahakasika ny hetsika fisakanana ny fihanahany ty valina retina ty amintsika ka entana hatrany namana ihany koa mba hanaja ny fepetra izay efa ny fampisarana tamintsika teo izay. Araka nefa narahantsika tamin'ny lohateny teo dia mankilaza ny 10 taona ny afafy eto Madagasikara amin'ity taona ity. Ndeha ro rahantsika hoe ahoana ny androany sy ny ainany amin'izay 10 taona izay. Eo amin'ny tantara ny fanavaozana ny apostolan'ny fivavahana maneran-tany na ilay antsoina hoe recréation de l'apostolat de la prière dia tafiditra tao anatin'izay indrindra ny fanorenana ny afafy ho sampana iray lehibe ao anatin'ny tambazotra-pivavahan'ny papa maneran-tany izay natokana ho an'ny olon-dehibe mihoatra na manodidina ny 5 taona. Feno 10 taona katroka izy io tamin'ny 724 teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary nankalazaina tany Roma niaraka tamin'ny 570 taona ny tambazotra-pivavahan'ny papa maneran-tany tamin'ny 8 sy 20 jona 724. Ho antsika eto Madagasikara kosa dia ny 9 febroary 12 no nankatoavany birao maharitry ny fivondronam-ben'ny evêque eto Madagasikara ny fijoroan'ny sampana afafy izay anisan'ny sampana miaraka amin'ny FET ao amin'ity tambazotra-pivavahan'ny papa maneran-tany ity. Feno 10 taona katroka tamin'ny taona lasa tamin'ny taona 2020 izy. Noho ny toezava-nisy teto amin'ny firenena nefa dia tsy afaka nanamarika izany isika. Asongadina manokana io 10 taona io amin'ity taona 2020 ity. Na dia efa divy aza ny fotoana tokony ho nantanterahana izany. Afahantsika manome lanja ny fiorenan'ny afafy sy ho fampiroboroboana izany. Hitantsika ihany koa fa efa tena maro ny fiangonana iorenan'ny sampana afafy any amin'ny isan'ny diosy izany ary tena miroborobo tokoa. Misy
hatrany amin'ny 50 na mihoatran'izany aza ao anatin'ny ekipa fototra sasany ary hita ho tena mavitrika ka eo anatrehan'izay dia sady ho fampiroboroboana hatrany ny afafy a ity fanentanana ataontsika eto itya no fanentanana ihany koa ho an'izay olon-dehibe mbola tsy ao anatin'ny fikambanana dia hanatevin-darana ny fikambanana sy te hivelona ny fiainam-panahy ny fikambanana. Misy hetsika manokana ve mopera haintsika hanamariana nyity fafolo ny afafy ity? Araka ny efa nampahafantarana antsika sy nampitaina tamintsika tamin'ny taratasy na mpitana ny sorodalana tamin'ny voalohany taona moa dia hoe samy hanamarika ity fafolo ity isika eto Madagasikara, nisan'ny diocèse zany na nisampiangonana zany fa na dia hatramin'ny toerana tsy mbola misy afafy amin'ny fomba ofisialy azy dia entanina mba hanamarika an'izay isika. Nefa kosa dia misy ny fiombonana eo anatrehan'izay indrindra ny andro manokana ho an'ny afafy. Fantatsika moa fa isan-taona ny andro ny afafy FET maneran-tany miaraka amin'ny tambajoram-pivavahan'ny Papa dia ny alahady ny sakramenta masina. Fa tsika eto Madagasikara nefa dia matetika io no fanaovana fanomezana sakramenta komin'ny voalohany na sahala amin'izany any amin'ny paroasy isam-piangonana any ka manano sarotra ihany ny hanamariana manokana izay andro ny afafy izay. Fa ny alahady manaraka an'io kosa zany hoe ny 13 Jona 2024 raha tsy diso ny fitadidiako dia ho ataotsika andro ny afafy manokana hanamariana an'izay fahafolo taona izay ka ny loha hevitra entina manentana amin'ny fotoana io dia ilay lohatenin'ny taratasy fanentanana apostolika ny Papa hoe ny hafaliana vokatry ny fitiavana izay efa hatrany amin'ny fiandohan'ity taona ity dia efa maro ny afafy mandalina io taratasy io. Ny hafaliana vokatry ny fitiavana manko tena mipaka any amin'ny fiainam-pianakaviana sy any amin'ny fiainan'ny isan-tokantrano indrindra any anivon'ny fiarahamonina any. Dia izay no fidianana manokana io exhortation apostolika ny Papa Ray Masina io ho halalian'ny afafy sy ny mpanabe rehetra. Kanefa tsy mijanona amin'io andro ihany fandalinana io loha hevitra io fa dia mitohy amin'ny fiainana manontolo mihitsy. Dia entanina ihany koa indrindra ho antsika FET, ho anareo FET ny mba hiresahanareo any amin'ny fiangonana any ny momba ny afafy, indrindra voakasika an'izay amin'izay toerana mbola tsy misy afafy fa anjarantsika FET ny manentana ny ray aman-drenintsika sy ny isam-piangonana mba hampijoroana ny afafy sahala amin'izay nataon'ny ireo afafy zokintsika ireo manentana sy manabe antsika FET no anentanantsika ihany koa ny olon-dehibe na ny ray aman-drenintsika mba hiditra sy hivondrona ao anatin'ny afafy na ny aina sy famonjena ny fivavahana. Dia izay angamba ny fafana ataoko hoe anisan'ny zava-dehibe indrindra anentanana ny mpikambana sy anentanana ny afafy FET amin'izao fahafolo taona izao. Fa tsy hijanona amin'izay fotsiny satria mandritra ity taona ity tsika no mankalaza ny fahafolo taona dia manentana antsika rehetra isan'ny diocèse mba samy hanamarika an'izay. Niaraka misaotra mopera amin'izay fanomezana fanampanazavana izay fa dia entanina hatrany ary isika rehetra hiombona amin'ireo afafy, hiombona amin'ireo zokintsika sy ray aman-drenireo ao anatin'izay fankalazana ny fahafolo taona izay. Azafady indrindra fanamariana kely ngamba fa misy adiniko kely ho fanamariana ety ivelany zany ity fankalazana ny fahafolo taona ny afafy ity dia amin'izao fotoana izao zany ny foibe nasionaly dia eo am-pikarakarana ataontsika hoe ohatrany tony anaovantsika tony polo sy t-shirt izay ahitana ny logon'ny afafy manokana kanefa na logon'ny afafy aza no asehontsika eo dia sahala amina kalazantsika ny fahazato taonan'ny FET ny afafy dia nanao ny t-shirt FET toy izany koa zany no anentanana ny FET hanao ny t-shirt fankalazana ny fahafolo taonan'ny
afafy. Ary ny anankiray faharoa tena zava-dehibe tia dia antenaina fa hivoaka amin'ny atenatenany volana mena farafahatarany amin'ny faraparany volana mea ny karazana tahiri-kevitra anankiray misy pejy maromaro zany izy io mampiseho manokana ny fomba entina miaina ao anatin'ny fisampana afafy na ny aina sy famonjena fivavahana zay efa nangatahany maro izy io hoe ahoana mompera ny fomba ataonay hiainana ao anatin'ny afafy, inona ny fanabeazana ve no atao ao sa fampizarana, dia izay no aseho sy ho hita ao anatin'io tahiri-kevitra io dia holazaina amintsika amin'ny fotoana ivoahan'izay zany. Iny ary dia mankasitraka fiainanao mompera amin'izay fampizaranay izay fa dia entana zany sika mba hifampizara hiara-hiaina an'izay hafaliana vokatry ny fitiavana izay. Ity ampamaranana ny fandaharana sika dia ataoko hoe zavatra ngeza ary tsy mety tsy azo fadinoitsika dia mahakasiky ny fiainam-panahy sy ny fiainam-pikambanana. Inona ary mompera no azonao aroso, azonao omena n'ireo fahafifete indrindra ihany koa fa ny kristianina rehetra mahakasika ny fiainam-panahy sy ny fiainam-pikambanana amin'izao amena ara-pahasalamana izao. Saotra indrindra fa anisany ataoko hoe zava-dehibe tokoa ny amitrahana izay lafiny ara-panahy zay sy ny fiainam-pikambanana ary ataoko hoe izay aza moa no tena votoatiny ty fandaharana ataontsika ety sy ny hoe fandaharana hitohy eto mandritra ny fotoana tsy voafetra aloha. Dia ataoko hoe voalohany indrindra dia ny fitodihana amin'Andriamanitra. Izay ny zavatra voalohany indrindra tsy afaka tsy tokony ho adinoitsika amin'ny maha-kristianantsika, amin'ny maha-fikambanana masinatsika ary indrindra amin'ny aina sy famonjena fivavahana fivondronana ankasitsika ny tanorantsika. Isika raha teo dia ao anatin'ny tambajotra-pivavahan'ny Papa maneran-tany ka ny fiainam-bavaka izay fitodihantsika amin'Andriamanitra no tena zava-dehibe fa ao anatin'io fifandraisantsika amin'Andriamanitra io no hiariary ny voninahitr'Andriamanitra sy ny fahasoavany ary ny indrafony amintsika. Ka ataoko hoe avondrontsika ao anatin'izay hoe vavaka fiainam-panahy izay azadino manolotra ny andro. Raha vao maraina vao mifoha io fanolorana ny andro dia misy akony sy fiatraikany lehibe amin'ny fiainantsika manontolo mihitsy. Mahatonga antsika ho tolo lalan-tiava io mandritra ny androntsika. Betsaka ny olona mako amin'izao fotoana izao no miaina ny tahotra, ny tebiteby, fa mino fa raha tomboka antsika amin'ny alalan'izay vavaka fitodihana amin'ny Andriamanitra, fanakinana amin'ny Andriamanitra ny zava-miseho mandritra ny andro izay ny androntsika vao mifoha dia afaka hiatrika amin'ny pitoniana na inona zava-miseho eo amin'izay fiainantsika andavanandro izay. Dia faharoa manarakaraka an'izay dia hoe izao ho an'ny fotoana atrehintsika izao ihany koa dia tokony hanampy antsika bebe kokoa hitodika amin'Andriamanitra azy. Satria tsy maintsy mandalo sedram-piainana ny zanak'olombelona. Mampahatsiaro antsika ny fiainan'ny zanak'Israely avy tany Ezipta. Tsy moramora nge zany niala avy tany Ezipta ny ampitany ranomasina mena sy ny tany efitra zany. Toraka zany koa ireo apôstôly nalefan'i Jesosy hialoha lalana azy hiampita ny ranomasina, naovaovan'ny rano sy ny onja sy ny rivotra isan-karazany. Fa teo mandrakariva Andriamanitra, teo Jesosy. Ka mino fa rehefa mahatsapa antsika ao anatin'izao sedram-piainana izao hoe miara-dalana amintsika mandrakariva ny tompo dia tsy maintsy mandresy isika. Dia amafiso ihany koa ny vavaka araka ny torohevitry ny eglizy amintsika. Ireny vavaka fanaon'ny eglizy ireny dia ataoko fa hoe fotoana zao hanazarantsika ny fiainantsika mba tena hifankazatra amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka fanaon'ny eglizy toy ny chapelet zany ny vavaky ny mpianakavy. Fa indrindra moa ho antsika fahafefete ny mampijoro antsika sala amin'izao dia ny Eukaristia. Ka na tsy afaka manaraka ny sorona masina mamonjy lamesa ny ampiangonana ary isika dia ny eglizy kosa dia nanoro hevitra antsika hoe ary nanome
fahafahanantsika mba ho afaka hanaraka an'izany amin'ny alalan'ny ainao manjery, ny radio sy ny fahita lavitra. Ka amin'izay fotoana izay dia ho raisitsika toy ny makany am-piangonana mihitsitsika hanao ny fitafiana tsara, madio, mihaja, ary afaka mandray fihirana ihany koa dia manaraka ny hira, ny baiboly sy ny fitaovana entsika mivavaka dia ohatran'izay ihany koa hoe azontsika tao aza ny mandrehitra jiro eo ambony latabatra ao amin'ny efitranontsika eo na isika samirery zany, fa indrindrandrindra moa raha vory miaraka ao ny mpianakavy dia toy ny manatrika an' Jesoa amin'ny sakramenta masina mihitsy. Mitovy amin'ireo tsy misy valaka amin'ireo fiangonana tsy misy pretra lady eny antsika firofiry moa ny fiangonana any amin'ny zanam-piangonana any tsy mahita pretra fa ny katesista eo na izay voatokana hitarika ny fotoam-pivavahana dia manao ny kominio am-panahy dia mba mizatra an'izay ihany koa zany tsika, ary tsy mahasakana antsika mihitsy zany tsy hiaina ny maha eukaristia ny fiainantsika fa dia eukaristia mandrakariva ny fiainantsika eo anatrehan'izay. Ary ahoana mopera betsaka zao amin'izao fotoana izao mpianatra no daoko hoe tsy makany am-pianarana na tsy mamonjy ny dakilasy intsony amin'izao fotoana izao fa mijana ao an-trano izay fibohana izay, inona no hafatra azo ambaranao ho an'izareo ihany koa? Dia mitodika manokana aminareo tanora ho aminareo mpianatra ianareo rankizy ity fanentanana ity, satria manana fotoana misimisy kokoa nareo zao satria mihitatra mitombo ny fotoana hijanonanareo any atokantrano no ity valanaretina ity, ka aza ririna ny fotoana, aza mandany fotoana amin'ny kilalao fotsiny na amin'ny fijerena televizion fotsiny na sala amin'izany, fa mba hararoty ihany koa zao andalinana ny soratra masina, makina baiboly, ary ataoko fa tsy miala amin'izay koa moa ny famerimberenana ny lesona dia ivereno ihany koa reny ataontsika hoe fivoriana ny raha nataonareo tany amin'ny ekipa fototra tany, reny loha hevitra ataontsika isaky ny mivory reny va iverimberenana vakina mba tsy ho very tanteraka ny fiainam-panahy, ny fikambanana, dia eo anatrehan'izay ihany koa aza hadiny ny manamarika ny mia Jesoa. Ataoko ary fa zao tena tokony hoe ahafahantsika manatsara ny fanamariantsika ny hoezaka nataontsika mandritra ny andro io. Eo ihany koa amin'izao fotoana izao manararotana mba mamaky boky. Itsika mpianatra ankehitriny dia tena tsy mamanana an'izay fahazarana na fitiavana mamaky boky izay. Variana amin'ny televizion tsy io ihany no ahafahantsika manohy fahalalana, fa indrindrandrindra ny mamaky boky na amin'ny teny malagasy io na amin'ny teny vahiny. Zavatra tsy karotrako manokana satria zaho mpanabe na tany an-tsekoly ihany koa nandritra ny fotoana maro, dia zavatra tsy karotrako fa ny mpianatra na ny ankizy na ny tanora mazoto mamaky boky, ireny ny tena tafita lavitra, lasa lavitra amin'ny fianarana. Miavaka foana ny mpianatra manana an'izay fitiavana mamaky boky izay, ahalalana zavatra maro ny fitiavana mamaky boky. Dia arareo daholo zany, na boky masina io, na boky tantara io, na boky mampita fanabeazana amintsika. Lazananjaina koa nefa tandremo sao dia hoe boky manapotika ny fiainam-panahinao sy ny fiainana mahaolonanao no vakiana, fa izay hitanao hoe boky mifandanja amin'izay mahatanora sy mahankizy mampianatra antsika izay. Fa ho antsika hafahafa FET manokana dia aza dinoina mihitsy ny manamarika ny taratasin-drakitra ny a Jesoa. Ao no ahafahantsika mandrefy ny ezaka nataontsika mandritra ny andro. Ao ihany koa no ahafahantsika manatsara izay ezaka tokony atao. Ka raha sanatrika lany taratasy kely mavomavo, menamena, hoe mavokely, maitso, mangamanga iny, dia aza misalasala mihitsy maka taratasy tsotra dia
adika ao anatin'ny taratasy tsotra iny na miajesoa fa tena iankinany zava-dehibe eo amin'ny fiainanao sy ny fanosorona ara-panahinao ny miajesoa. Ny ary mankasitraka be be ompera mitondra izay toromarika rehetrarehetra izay indrindra fa ho an'ny lafiny fiainam-panahy sy ny fiainam-pikambanantsika dia ety am-pamarana fandarana dia tsy adino iantrano ny manaintana antsika rehetra manaintana nareo ihany koa manaraka hatrany ny pejy Afafy FET Madagasikara izara ihany koa an'izay rehetra alefa eto amin'ity pejy ity fa hitantsika fa mahasoa izany ary ihany koa ahafahantsika manaraka ny fiainan'ny mpikambanana sy ny vaovao maro samihafa. Avy